Ity no fotoanandro voalohany nataon'ny Europiasa ho anivon'ny postra malagasy taorian'ny fahazahoan'izy ireo mitantana indray ny otiva eto Boeny. Fitadiavam-baolana no natao araka ny fampahafantarana sy famparitanana izay efa nataon'ny filoham-pirenena malagasy nandritra ny fandalovany teto an-toerana. Fampahafantarana ny mpiasa rehetra no natao teto ireo tondrozotra izay ahafahana ho tonga amin'ny tanjona izay napetraka. Tsy amaolana fotsiny ihany mantsy ny postra malagasy fa anitatra ny sehatr'asa izay sahany. Ny ataontsika androany moa zany dia fanohizana foana ny fanatanterahana ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny tadiavana vahaolana amin'ny otiva Boeny izay efa fantatsika ihany. Ka ny androany zany dia voareto daholo ny tompon'andraikitra rehetra mpanapa-kevitra atao amin'ny postra malagasy na amantapantatra satria sehatra vaovao izy ity idiran'ny postra malagasy dia ny voalohany indrindra aloha ilazana ny mpiasa rehetra fa efa roso midia tsy miverina tsony ny amin'ny andraisan'ny postra malagasy ny otiva Boeny. Dia androany zany fampahafantarana natao tamin'ny mpiasa aloha voalohany indrindra ny tondrozotra entina manatanteraka an'izay atongavana an'izay tanjon'izay. Dia ny faharoa manarak'izay dia tonga teto koa ny zareo avy ao amin'ny banky fohibe zareo avy ao ampitantana vonjy-maika ny otiva Boeny nanomeny izay vaovao rehetra tsara ho fantatra ho an'ny mpanapa-kevitra atao amin'ny postra malagasy mba ahafahana manao tetikasa matotra tsara satria ny tanjona ny tsy hoe andeha mahan'le olana amin'izao fotsiny fa indrindraindrindra anitatra n'le sehatr'asa mihitsy any amin'ny faritry ny Boeny ny microfinance ny tiako tenenetsika fampindramam-bola madinika sy manerana ny Madagasikara satria ny postra malagasy dia manana birao manerana ny Madagasikara. Izay zany ny antonantony androany tafiditra anatin'le famolavolana ny tetikasa entina hampandrosoana ny fampindramam-bola madinika eto Madagasikara izay andraisan'ny postra anjara manomboka androany. Tenenao teo tompoko hoe manerana ny Madagasikara zany hoe raha vidin'ny postra malagasy zany no otiva Boeny dia efa manana an'izay agrément manerana Madagasikara amin'ny alalan'iny be zany ny postra malagasy. Ny agrément microfinance mazatra antsika izay ananan'ny otiva Boeny io tsy voafatra hoe Boeny fotsiny fa le agrément zany manerana ny Madagasikara. Ka rehefa andray an'le postra le otiva Boeny postra malagasy dia afaka manitatra n'le asa rehetra amin'izay birao rehetra misy eto Madagasikara. Vinavina dia tsy ny eto amin'ny faritry Boeny ihany no nantenterana n'ity sehatr'asa ity fa ezahana aparitaka manerana ny Madagasikara. Efa nambara mantsy fa manana ilay atao hoe agrément manerana ny nosy ny postra malagasy amin'izao fotoana izao. Hamonjena n'le otiva Boeny ny indrindrandrindra le fomba ahafahana manokatra indray ny otiva Boeny io sy ahafahan'le olona izay efa mpikambana tao taloha sy ireo izay mbola maniry hikambana hisehatra indray amin'ny resaka fifampitramam-bola amin'ny alalan'ny otiva Boeny izay ho raisin'ny postra malagasy ato. Mazava ho azy fa ny postra malagasy dia orinasa mpanjakana izay misehatra amin'ny resaka fikirakirana ara-bola io dia matoa zany ny postra malagasy miditra amin'io dia misy heverina ary azo antoka fa hisy tombontsoa ho an'ny postra io otiva Boeny io. Ny tombontsoa ho anay voalohany aloha zany dia ny fahafahan'ireo malagasy any amin'ny faritra izay any ambanivohitra any misehatra amin'izany atao hoe fikirakirana ara-bola izany. Fanamby ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao rahateo ny fanitarana sy ny fanomezana fahafahana ny malagasy tsirairay avy mba hisehatra amin'izany atao hoe mialatsiny amin'le teny frantsay hoe inclusion financière. Ka ny tombontsoa ho an'ny postra malagasy voalohany zany dia ny fomba ahafahany fanomezana fahafahana ho an'ny malagasy rehetra hiditra amin'izay atao hoe inclusion financière zay na any ambanivohitra. Ka eo ihany koa nefany fampiasam-bola io dia mazava ho azy fa tsy miditra amin'ny fampiasam-bola izay hiteraka fa tsy antoka ho an'ny postra malagasy izay orinasa mpanjakana izahay fa manjary mamono antoka amin'ny fanjakana izay teo. Hanao ahoana tokoa araka izany ny fomba hitantanana indray ny otiva Boeny amin'izao fitantanany postra malagasy azy izao. Marina aloha zany efa indroa amin'ny ataona ny postra malagasy no efa niara ny vory
niarany fampiresaka ny fampitafatafa tamin'ny solotena nyreo mpikambana tamin'ny Otivoeny tany Majunga. Tamin'izany ny farany tamin'ny 20 décembre lasa teo tamin'izay no nampanantenana fa hisy araky ny fampanantenana filoham-pirenena rahateo dia hisy ny karazany hoe avance raha izay no ilazantsika azy amin'ny famerenam-bola amin'ny ampahany amin'ny volan'ireo mpikambana atao amin'ny Otivoeny izay ho totosaina atsoatsy eo am-pandaminana azy tsika zany hoe le fampanantenana ataon'ny président de la République zany no tanterahantsika amin'ny fotoana io. Ho an'le mpikambana izay efa tao taloha dia mazava ho azy fa mahatonga ny postre andray ny Otivoeny dia dikan'izay dia ho averina iray manontolo ny sorabolan'ireo olona reo satria ny tena olana amin'izao fotoana dia manam-bola ao le olona anankiray nefa tsy hitany nalehan'le volana, tsy hitany nalehan'le sorabola. Ka ny ho ataon'ny postre malagasy zany raha misy olona anankiray manana ataontsika hoe ray tapitrisa dia afaka manantena zany izy amin'izao fotoana zao fa rehefa tonga ny fotoana izay efa tsy ho ela tsony ny andraisan'ny postre malagasy an'io Otivoeny io dia hiverina ray manontolo any amin'le tompom-bola ny ray tapitrisa zany hoe alao marina tsara kosa nefa fa tsy hoe anao remboursement isika eto fa le sorabola izay tsy hita no averintsika fa iny dia mbola hifanarahana miaraka amin'ny tompom-bola sy mpikambana rehetra le fomba hitantarana an'le vola ao anaty caisse rehefa avy eo. Ny alohan'ity fivirina ity dia efa nisy ny fivirina izay niarahana tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny Otivoeny teto Mahajanga indroa taona izay. Aka ny 20 volana Desambra lasa teo no nanaovana ny fivirina farany vao niroso tamin'ny dingana manaraka ity. Ny dingana manaraka atsoatsy dia ny mba hafano manao famerenam-bola amin'ny ampahany ho an'ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny Otivoeny. Ny fivirina natao tety ambomanam-bola androany dia pirofo mivaingana ho an'ny mpikambana ao amin'ny Otivoeny sy ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ray manontolo fa araka voalazan'ny PCA teo dia efa roso ny dia efa tsy miverina tsony fa dia handray ary tena efa vonona tanteraka ny postre malagasy amin'ny fandraisana an'io Otivoeny io. Any amin'ny faraparan'ny volana marsa na ataontsika hoe raha ela indrindra any amin'ny voalohandohan'ny volana avril ho avy zao dia hisy ny famerenana amin'ny ampahany kely ataontsika hoe avance amin'ny volan'ireo fampikambana atao amin'ny Otivoeny reo izay ho atao ny postre malagasy atao aty Mahajanga izay famerenam-bola izay dia hoentina hanamarinana sy hanomezana toky ho an'le mpikambana ao anatin'ny Otivoeny sy ho an'ny vahoaka ny aty amin'ny faritra Boeny fa dia vonona tanteraka ny postre handray an'io Otivoeny io ary vonona amin'izay fampirarahana amin'ny famerenam-bola sy amin'izay fampirarahana amin'ny fampindramam-bola amin'ny fotoana ho avy manaraka. Ivana dia efa nandritra ny taona maromaro izay no efa nikatony ny Otivoeny teto Mahajanga noho ny fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny ondaniny sy ny ankilany no nahafahana nandraisan'ny postre malagasy ny fitantanana azy izao. Ny Otivoeny moa izay nanana caisse ny isa 10 raha toa ka nanana membre na mpikambana hatrany amin'ny 777 sy 3 arivo sy 3 alina isa.